mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Fifaliana mandrakariva riavana no ionana antsika rehetra eo te-panarahana ny fotoanantsika mana isan'andro ko dia ho amintsika rehetra mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo. Manoe ny raha-mandinika ny Samoela faharoa isika amin'izao fotoana izao. Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahiraika amby dimapolo. Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahiraika amby dimapolo. Alohan'ny amakitsika izany dia hiaraka mangataka ny fanahy masin'Andriamanitra indray isika mba omeny atsika zay sakafo-panahy atonina atsika avy amin'ny alalan'izany teny irahantsika mandinika izany. Miara-mivavaka isika. Tonga eto amin'ny fotoana indray zay Andriamanitra izay amelaranao latabatra manoloana ny fahavalonay ary isaoranay anao indrindra izany. Midera sy mankalaza anao zay manome voninahitra anao noho ny fitiavanao, noho ny fanampinao, noho ny fikarakaranao, noho ny fampahirezanao. Misaotra anao zay satria tsara indrindra ianao ry Tompo. Ary indrindra tsaronay fa ny teninao dia teny fiainana. Ko mangataka aminao indrindra zay Jesosy. Miangavy aminao zay ry Tompo malalo. Aoka mihitsy ny fananao masina indray no anazava ny foamam-panahina rehetra zay miaino zao teninao zao. Mba hitondra hery ny mpanahy sy aim-panahy vaovao anay ny fahalalana ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo andininy dimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy raika amby dimapolo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Mampianatra ny tanako hiady izy ka mahenjana tsy mpikavarahina ny sandriko. Omenao ahy ny ampingan'ny famonjenao ary ny fahamoram-panahinao ny mahalehibe ahy. Halalahinao ny lalanao diaviko ka tsy mangovitra ny hato-tongotro. Manenjika ny fahavaloko aho ka mandripaka azy ary tsy miverina aho mandra-pahalany ritrany. Mandringana sy mandripaka azy aho ka tsy maharina izy. Lavo eo ambanin'ny tongotro izy. Ianao mampisikina hery hiady. Aripakao ho ambaniko zay mitsangana hamely ahy. Ary ataonao miambo ahy ny fahavaloko ka aringako zay mankahala. Miherikerika izy fa tsy misy mpamonjy. Eny maniry an'i Jehova izy fa tsy mamaly azy izy. Torotoroiko madinika tahaka ny vovo-tany izy. Oseko tahaka ny fotaka eny an-dalana izy ka apariako. Mamonjy ahy amin'ny fifanoheran'ny oloko ianao sy miaro ahy olohan'ny firenen-tsamy hafa. Ny firenena tsy fantatro azy dia manompo ahy. Ny hafa firenena mitsoy ahy. Raha vao mahareny lazako fotsiny ihany azy izy dia manoa ahy. Ny hafa firenena dia miaketraka ka miala amin-kovitra avy ao amin'ny fiarovany mafy. Velona Jehova isaorina ny eny vatolampiko. Asandratra ny Andriamanitra ny vatolampy famonjena ahy. Dia Andriamanitra zay manao famalina ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy. Dia ilay mitondra ahy ho afaka amin'ny fahavaloko. Eny, manandratra aho ambonin'izay mitsangana hanotra ahy ianao ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe. Ko izany no hiderako anao eny amin'ny firenen-tsamy hafa Jehova sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendriny izy ary mamindra fo amin'ny voaosiny dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Fanahinao,
Hitatsika tamin'ny lasa fa ny Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy farany vakitsika teo, de tsy afakory fa hira fisaoran'ny Davida noho ny nandreseny ny fahavalony rehetra. Nipetraka Davida de nitodika ny lasa izy, ary de nahaforona tononkira izy, ary zany tononkira zany no vakitsika teo. Inona avy no ambarany ary ny amin'Andriamanitra ao anatin'izany tononkira zany? Zao ny filazany azosika fitinina vetivety. Ny fahamarinana voalohany nambarany de ny hoe fampianaran'Andriamanitra azy hiaraka aminy hiatrika ny ady-mpiainana zava-niseho rehetra tamin'ny fiainany. Fampianaran'Andriamanitra ny Davida hiaraka aminy hiatrika ny ady-mpiainana ny zavatra niatra tamin'ny Davida. Ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 9:40 no azo ontsika milaza izany. Satria reo ady sarotra rehetra zay niatra taminy fanenjehany fahavalony azy, dia nisy fiantraikany teo amin'ny fiainany. Fa inona avy no ilazany an'ireny zavatra nitranga taminy reny? Inona ny nataon'Andriamanitra teo anoloany reny zavatra nitranga reny? De ho izy hoe nampianatra ny tanako hiady ianao. Zany no hitatsika, nampianatra ny tanako hiady ianao, andininy 5:30. Nanjary nahay nanenjana zana-tspika varahina ny sandriko ho izy, ary nahatsapany koa fa tsy mangovitra intsony ny hato-tongony. Zany hoe nampianarin'Andriamanitra nampiasa fiedina izy hiatrika ny fahavalo. Saingy zao tsy tamin'ny herin'ny tenany fotsiny ihany no nahatanterahany zany, fa no ny asan'Andriamanitra teo anatiny zany ady-mpiainana anatrehiny zany. Satria nambarany hoe Andriamanitra no nampianatra, Andriamanitra nampahatanjaka ny sandriny, Andriamanitra no nahalehibe azy, Andriamanitra no nanome azy hery nentiny nanenjika, nandripaka sy nandringana ny fahavalo. Andriamanitra no nahatonga an'ireny fahavalony reny ho lavy teo ambanin'ny tongony, ho torotoro teo anatrehany. Andriamanitra no nanampy azy nahafahany nanosylosy reny fahavalony reny tahaka ny fotaka. Ary Andriamanitra no nanome azy ny hery rehetra, ka na de ny hafa firenena azy raha vao nandreny anaran'i Davida fotsiny ihany ho izy, dia nanoa azy. Ny hafa firenena ny aketraka, niala tamin'ny kovitra ireo rehetra zay miverina fananana fiarovana mafy amin'ny Davida zany. Tsy hoe nipetrapotsiny izy akory, fa nampianarin'Andriamanitra hiatrika ny ady-mpiainana izy tamin'ireny zavatsarotra samihafa zay nandalo teo amin'ny fiainany ireny. Ary nahatonga azy tsy menimenina zany, nahatonga azy tsy monimonina tamin'Andriamanitra zany, fa nahatonga azy anaiky hoe tena nahasoa mihitsy tompo ny niara-ny ady taminao tamin'ireny fahavalo rehetra nitsangana hamely ahy ireny. De totsaritsika ihany ny tenin'ny soratany amin'ny Salamo 7:20 hoe na de mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana zao, tsy atahotra ny lozao fa ianao no amiko. Mamelatra latabatra eo ny loka eo mason'ny fahavaloko ianao. Fanontaniana mipetraka amintsika ary de ny hoe raha Andriamanitra Davida no Andriamanitrao, reny ady-mpiainana samihafa no lalovanao ireny, mba fantatrao ve fa nampianarin'Andriamanitra hiatriky ny ady-mpiainana miaraka aminy ianao? Raha tena miaraka aminy, de hitanao no hoe ny anao natanjahina ny fononao, ny anampaherezina ny tananao, no toanana ny fonao hatoky an'Andriamanitra. Tsy hijery ny fahalavoana hilaza hoe resy Andriamanitra, fa hiteny koa tahaka ny mika hoe aza mifaly ary fahavaloko, fa na de lava azaho de mbola iarina ihany.
nahatonga ho afaka hiteny tahaka ny Paoly hoe fantatsika fa ny zavatra rehetra de miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Zao ary noho izy zao ny fampaherezana anao. Eo ny lohan'ny miady mpiainana samihafa sy ny fahavalo zay manodidina anao. Mahaiza miady miaraka am Jehova. Jehova no herinao tahaka ny Davida hoe mampianatra ny tanako hiady ianao Jehova o. Mampahatanjaka ny sandriko ianao. Tsy ho ketraka aho satria ahalehibe ny finoko ianao manoloana ny fizahan-toetra mahazo ahy. Tsy anjara ny zanak'Andriamanitra no mitolefika na manodidina azy ny fahavalo. Tsy anjara antsika ny okivy raha sendra manodidina antsika ny fahavalo. Tsy anjara antsika izany raha ilay Jehova Andriamanitra Davida ny miaraka aminao. Matokia fa ny ady mpiainana mety hatrehinao, ny zava-miatra aminao de tsy afakory fa lalana entin'Andriamanitra mampianatra anao hiatrika ny fiainana miaraka aminy. Fa ny zavatra anankiray faharoa fantatsika ny am Jehova ary tena ireharehan'i Davida de ny hoe fa velona Jehova. Ary miankina am'izany fahaveloman'i Jehova zany avokoa ny 750 ka hatramin'ny 150. Manomboka amin'ny 750 izao ny teniny voalohany eo, velona Jehova. De ambarany eo zany Jehova velona zany, mianambarany azy vato lampiko izy, famonjena izy, mamaly ny fahavaloko izy, manandratra aho ambonin'izay rehetra mitsangana anohitra ahy izy, manao famonjen-dehibe ho ahy izy, mamindra fo izy. Izany no Andriamanitra Davida, Andriamanitra velona. Tsy Andriamanitra maty, tsy Andriamanitra tsy mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra velona. Fanontaniana petrako aminao ary de zao, Andriamanitra manao ahoana lay Andriamanitra zay itokinao sy ivavahanao? Andriamanitra velona ve? Moa ny Andriamanitra Davida ve no Andriamanitra ao? Raha tsy ny Andriamanitra Davida manko no Andriamanitra ao, de miala tsiny aho manambara aminao fa tsy lay Andriamanitra velona izany. Fa Jehova ny Davida, Jehova velona, vato lampy ifaharany, famonjena azy, miaro azy amin'ny fahavalo. Fa raha kristianina ianao de ao ka ho fantatrao fa io Andriamanitra Davida io ihany no Andriamanitra ao. Lay Andriamanitra natsoiny Davida hoe vato lampy, izy koa ny vato lampinao, ampy mihitsy hanorenanao ny finoanao ny teny fikasana rehetra nomeny. Izy no famonjenanao na ao anaty tafio-drivotra, na hodidiny-pahavalo, na miteritendrim-bohitra mahana, na mandalo lohasaloko ny fahafatesana. Andriamanitra velona ny miaraka aminao, Andriamanitra velona. Ary eto ry havana, de tsara ny manamarika fa lay Kristy Jesosy Andriamanitra efa maty ny solovonanao nefa nitsangana tamin'ny maty, no milaza aminao hoe aza matahotra ianao fa momba anao mandrakariva aho ambara-patona ny fahatapenany zao tontolo zao. Ilay Jehova Andriamanitra Davida, ilay Jehova Andriamanitra velona dia niteny tamin'ny mpanompony hoe aza miherikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Jesosy Kristy Tompo de nilaza tamin'ny mpianany hoe indroa momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Inona ny tokony ho vokatry zany eo amin'ny fiainanao? Tsy atahotra ny loza hafainao no amiko, tsy anany ampitso aho, fa velona ny Andriamanitsika. Ianao koa tahaka zany. Mety mandalo zavatsarotra tokoa ianao am'izao fotoana zao, mety mandalo aty-piainana mafy ianao am'izao fotoana zao. Tsarovy anefa ry havana, fa tsy ianao ihany tsy ianao ihany ny mandalo zany, fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra de samy manana ny azy fijaliana tsy maintsy entiny. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra de samy manana ny fizahan-toetra ny finoany zay eken'Andriamanitra handalo amin'ny fiainany. Ny olony rehetra de efa nilazany Jesosy raha teo hoe aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia fa
fa izaho efa naharesy zao tontolo zao. Angamba marary ianao, angamba beadiny tsainy ianao noho ny fivelomana, angamba maditra ny zanakao, angamba miodikodina tsisy ariny vadinao, angamba tsy fantatritsony ho ianao tsy hitako tsony zay atao fa very mihitsy ny saiko. Nahoana Andriamanitra de manao atahaka an'izao sy tahaka an'izao. Tsarovy fanambarantsika teo aloha hoe zavatra mitrangy eo amin'ny fiainana, raha tena miaraka amin'ny tompo ianao, dia tsy zavatra tsy fantatr'Andriamanitra akory ireny. Tsy zavatra tsy hitan'Andriamanitra akory ireny. Velona ny Andriamanitsika havako. Velona ny Andriamanitsika. Na inona zavatra mitrangy eto amin'ny firenena ihany koa. Raha isan'izay matoky ianao fa Jehovah Andriamanitra Davida no Andriamanitra ny firenena. Ninona zavatra mitrangy eto amin'ny firenena. Sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamaniny. Haneho ny heriny Andriamanitra. Manana ny fotoanany amin'izany izy. Ary izany no tsy mampiravoravo tanana ny olon'Andriamanitra. Zany tsy mahaketraka ny olon'Andriamanitra na inona lalovany eo amin'ny fiainana. Angamba manam-pahefany ianao ka sahiran-tsaina hoe tsy hitako ihany zay atao fa zao. Mpanjaka ny Davide, nandalo zava-manahirana izy teo amin'izany fitondram-panjakana zany. Ary tsy mora akory ny mitondra firenena. Tsy mora akory ny manam-pahefana eto amin'izao tontolo zao. Tsy mora akory. Izao nefa tsarovy, raha mifantatrao fa Andriamanitra ny nametraka anao amin'izay toerana zany tahaka ny nametrahan'Andriamanitra ny Davida ho mpanjaka ny Israely, ho mpitondra teo amin'ny Israely. Matoky anao, apetrao amin'i Jehovah ny entanao rehetra. Io faritry ny fahefana misy anao io, apetrao amin'i Jehovah izany de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Aoka tsy hoentinao irery zany, fa aoka hiara mitondra izany amin'Andriamanitra ianao. Aoka ho ambaranao tahaka ny Solomona nilaza tamin'i Jehovah hoe ataoko ahoana ny hitondra ny firenena, mbola tanora aho Andriamanitra fa ome fahendrena aho. Mangataha fahendrena amin'Andriamanitra de ho hitanao fa na inona zava-manahirana omen'Andriamanitra anao ny saina hoentinao miatrika izany zava-manahirana izany. Fahamarinana fahatelo farany izay ho sotonitsika eto de izao. Ny fisaorana sy fideranan'Andriamanitra no navaliny Davida n'Andriamanitra noho izany rehetra izany. Fisaorana sy fideranan'Andriamanitra no navaliny Davida an'Andriamanitra noho izany rehetra izany. Isaorana ny Andriamanitra. Asandratro ianao Andriamanitra, ho deraiko ianao Andriamanitra, akalazaiko ianao. Hitatsika amin'ny 1:7 zany. Asandratra Jehovah, deraina Jehovah, isaorana Jehovah. 1:5 izany no hiderako anao eny amin'ny firenen-tsamy hafa Jehovah o, sy ankalazako ny anaranao. Zava-dehibe tokony ataon'izay rehetra mahatsiaro fa miara-miasa amin'Andriamanitra velona izy, ny misaotra, ny midera, mankalaza, manandratra n'Andriamanitra amin'ny fiainany manontolo. Tsy monimonina na miady hevitra, tsy miodikodina ao amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana, tsy manome tsinona iza na iza, fa inona ny tsy maintsy ataony hanandratra n'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra manao zava-mahagaga amin'ny fiainany, ilay Andriamanitra izay mendrika ho deraina no asa izay nataony. Ahagaga ve raha mitaona ny olona mihitsy aza Davida amin'ny Salamo 4:30. Fantatsika hainy maro amintsika tsenjery ny Salamo 4:30 nataony Davida. Isaotra ny Jehovah lalandava hoe ho ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no reharehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra kaofaly. Miaraha mankalaza ny Jehovah amiko, ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Ary raha namerina zany fideranan'Andriamanitra zany, amin'ny Salamo 4:3 izy. Misaora ny Jehovah ry fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora ny Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Ary raha mamaran'izany salamo zany izy, misaora ny Jehovah ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady makatony didiny, ary miaino ny feon'ny teniny. Misaora ny Jehovah ny miaramila ny rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaora ny Jehovah ny asany rehetra eo amin'ny fanjakany,
misaoran Jehova ry fanahiko. Ry havana malala, izany rehetra zany no vokatry ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Davida, ary nahatongan'i Davida isaotra an'Andriamanitra. Inona ary ny tokony ataontsika? Inona koa no etaetantsika? Fa ny rehtsika dia izao: atsiaro tena ny eny kristianina rehetra, fa raha misy zavatra manahirana azy mitrango eo amin'ny fiainany, dia tsy afakory ireny fa rantsan-tanan'Andriamanitra mampianatra azy hanatrika ny ady mpiainana miaraka amin'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra velona, nahatonga ny mpanompon'Andriamanitra iray ilaza hoe fantatra fa velona ny mpanafitra ahy. Nahatonga ny Davida ilaza hoe vato lampiko Jehova, famonjena ahy izy. Ary noho izany dia isaotra ny Jehova mandrakariva izy. Anao ahoana re ry havana? Mba hanao ahoana re? Raha ny kristianina rehetra ono any amin'ny tokantrano misy azy tsirairay avy any, maraina hono ny andro, nizao zatsy tokantrano zaty manandratra fideranan'Andriamanitra, zary tokantrano zary manandratra fideranan'Andriamanitra, ary tsarovy ry havana fa efa mitarika amanao zany ane Jehova amin'ny toerana maro eto Madagasikara. Raha vao misokatra ny radio sasany hira fideranan'Andriamanitra anao, haninona hitaona zay rehetra mandreza ny onjam-peo zany, haninona hideran'Andriamanitra, hankalazan'Andriamanitra, hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy monimonina amin'Andriamanitra na hanome tsinona iza na iza. Matetika manko raha vao misy zavatra mitranga kely dia mitadiny atao hoe boky emiserany olona, aniza ndray ary ny fahadisoana, ianona ndray ny nanao an'iny, ianona ny nanao an'iny, dia monimonina ny amin'izany. Mba laovinge ny tananao ankavanany, dia asa raha misy olona eo anatrehanao amin'izao fotoana izao, na miresaka aminao mety eo anilana eo misy olona anankiray, iomeo tsiny ange izy ka tondroy tondroy, ianao ny nanao an'izao, ianao ny nanao an'izao, ianao ihany nahatonga an'izao, ohatra Andriamanitra no ataonao zany, ianao Andriamanitra no nahatonga an'izao tamiko, ianao ny nahatonga an'izao tamiko. Dia jereo fa raha manondro amin'ny fanondronao ianao, misy fanondro anankitelo miforotra makany aminao. Inona ny lanjain'le fanondro anankitelo? Fa mba ahoana kosa ny andraikitrao nahoana ianao ny manome tsiny ny hafa foana, fa ahoana ny andraikitrao manoloana ny zava-misy? Ry havana, ny etaetan'Andriamanitra ve? Ny fanorian'Andriamanitra ve? Ho feny fisaorana azy ny fonony tsirairay. Kanefa tsy anana izany fofeny fisaorana zany ianao raha tsy manaiky fa ny zava-manahirina anao tahaka izay nanahirana ny Davida, dia heverinao fa fomba entin'Andriamanitra hampianarana anao hiatrika ny ady-piainana miaraka aminy. Fomba entin'Andriamanitra hanehoana aminao fa velona izy, ary koa hitarehin'Andriamanitra anao ahy midera azy na dia ao anaty fizahanttoetra mahamay azy. Engany ry havana, izany tenin'Andriamanitra izany dia hahatonga anao zay ny aino zao tenin'Andriamanitra zao. Ahy midera an'Andriamanitra, ahy mankalaza an'Andriamanitra, na dia ao anaty lohasaliko ny fahafatesana azy. Fa raha manao zany ianao, homenatra fotsiny ny devoly, homenatra Satana, ary tsy anakambara aminao izy. Rehefa mahay midera an'Andriamanitra anatin'ny sasakalin'ny tranomaizina, tahaka ny Paoly sy Silasy tany Filipia anao, mandositra Satana, resy ny fahavalo. Engane, ka ho mpandresy ianao no ny fanekenao ny fitantanan'Andriamanitra anao amin'ny zavatra rehetra zay ampiasainy aso anao, dia ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao, mahay misaotra azy amin'ny zavatra rehetra. Ka ahy manao hoe midera ny anaranao zahay ry Tompo. Ira ny nasandratra ahy, nahoana mendrika izany ianao, ninonina mitrango eo amin'ny fiainanay, mendrika ho deraina ianao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ivavaksika. Misaotra anao zay ray io noho ny teny menao anay androany, tenin'ny Davida teo ambavany Davida 3 taona lasa zay, nefa teny mampianatra anay anaiky fa ny zava-manahirana mitrango amin'ny fiainanay tahaka ny tamin'ny fiainan'ny Davida nika fampianarana anay hiara-mandeha aminao mba hatsapahanay fa velona ianao, ary ahatonga fisaorana sy fidarana anao ao anatin'ny fonay. Ninonina mitranga ho anay ataony manatanteraka ny tenina hoe mivavahaka aza ny tsara.
misaora amin'ny zavatra rehetra. Ho tanteraka eny izany ho voninahitra ao raha eo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy kasety na CD izay hafarana amin'ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.